Zao ampitombona ao amintsika ry havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Romanina toko faha-raika amby folo, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo no ka hivelatra manoloana antsika. Romanina toko faha-raika amby folo, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Raha mijery ity Romanina ity isika ry havana indrindra fa ity toko manoloana atsika ity dia tafiditra ao amin'ilay tantara manambara sy maneho ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Manomboka izany eo amin'ny toko fahasivy ary mitsahatra ao amin'ny toko faha-raika amby folo ary tafiditra indrindra ao anatin'izany ny perikôpantsika. Manambara ity perikôpa ity ary ny ao amin'ny toko ao alohan'izao toko faha-raika amby folo izao ihany koa dia manamafy izany ny famonjen'Andriamanitra, ny fanafahan'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra na amin'ny jiosy na amin'ny jentilisa. Na amin'ireo jiosy mivadika taminy aza dia anehoan'Andriamanitra famindram-po. Ary na amin'ireo jentilisa izay tsy netinino azy aza dia neken'Andriamanitra ho isan'ny mpandova amin'ny fiainana mandrakizay. Andeha omentsika aloha hevitra izao perikôpy izao manao hoe ny olona resy lahatra ny fahafahan'Andriamanitra. Ny olona resy lahatra ny fanafahan'Andriamanitra. Inona no tokony ataon'ny olona resy lahatra ny fanafahan'Andriamanitra? Voalohany, mahatoky an'Andriamanitra. Ny andininy fahatelo amby telopolo sy ny andininy fahaefatra amby telopolo no manambara izany. Ny olona resy lahatra ny fanafahan'Andriamanitra zany dia mahatoky an'Andriamanitra. Zavatra saritakarina ry havana no resahan'i Paoly ao amin'ny ity toko fahasivy ka hatramin'ny toko faha-raika amby folo araka ny resahana teo. Ohatra amin'izany zavatra saritakarina izany dia ny hoe nahoan'Andriamanitra no mamindra fo amin'ny olona sasany kanefa manamafy ny fon'ny olona sasany. Fa faharoa ihany koa dia izao, nahoana ny jiosy ny nembotra. Zavatra saritakarina izany ary tsy takatra ny saintsika izany, tsy voavalintsika izany. Fa ny zavatra tokony ho tsaroantsika dia izao, izay tian'Andriamanitra atao dia atao. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra nefa dia marina avokoa ary ara-drariny avokoa satria Andriamanitra marina. Tsy fantatsika izany. Ary izany ny voalazan'ny Matio toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahaenina amby telopolo rehefa niresaka ny amin'ny andravahana ny Jerosalema ny Jesosy Kristy ary indrindra ihany koa nihavian'izao. Dia manambara izy manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona fa ny amin'izany andro izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Izany ry havana no tenin'i Jesosy Kristy mahakasika ny sitrapon'ilay Andriamanitra. Efa manana lalany hitondrany ny fiainan'ny tsirairay Andriamanitra. Ary ny hoe mahatoky an'Andriamanitra dia izao. Tsy ny hoe marary ianao dia mivavaka satria mahatoky an'Andriamanitra dia ho sitrana. Tsy hoe tsy manam-bola ianao na sahirana ianao dia mivavaka satria mahatoky an'Andriamanitra dia ho afahany amin'izany. Tsy hoe manana olana ianao dia mivavaka ka mahatoky an'Andriamanitra satria mahatoky an'Andriamanitra dia hivaza ny olan'izany. Tsy izany ry havana, marina amin'ny ampahany izany. Fa ny olona mahatoky an'Andriamanitra dia mivavaka amin'Andriamanitra ka na ho sitrana izy na tsy ho sitrana, na ho vahan'Andriamanitra vetivety ny olana na mety ny maharitra, na mety hafahany ao amin'ny fahoriana ny olona na tsy, dia mahatoky an'Andriamanitra fa izay ny lalana tsara hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainana. Mahatoky an'Andriamanitra fa lalany hitondra
ho amin'ny fahatsarany zany ary zany lazainy hoe za malala hevitra heverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ny olona matoky an'Andriamanitra zany dia olona tsy mametsiny an'Andriamanitra ka na dia fahoriana aza miantra eo amin'ny fiainany dia matoky sy tsy kivy fa mahasoa ny fiainany zany. Tsanoana eto ry havana ilay tantaran'ilay mpivady zay. Ilay vehivavy tena lava dia ilay rangahy somary fohy. Dia tao an-trano izy mivady dia ozy izy ilay ramatoa, elaela tsika izay tsy ny famometoky mpitiavana fa mba hometoky dia hoy ilay rangahy hoe tena tiako ianao ka naizanaiza lehanao dia any koa no alehako, naizanaiza misy anao dia anaraka anao foana tsy andao anao. Dia hoy ilay ramatoa hoe tena mahazo matoky ve? Dia hoy ilay rangahy hoe tena mahazo matoky ianao satria fantatro ny tena. Dia tena natoky ilay ramatoa ary rehefa natoky izy dia nanomboka teo fa mila filanandrangahy raikitra ny ady tao an-trano ka ozy ramatoa andao isarakitsika tsy mety amiko tsony zao, ianao tsy mampidibola sahirantsika aloha zay mianaka ody. Ny zanany moa tamin'izany vao 2 volana 2 taona. Dia ndeha ody ramatoa dia ozy mantsy ny zanany, mekary eo am-pandriny ianao anaka fa ho babeko fa aloha akalamba vetivety atsy anefitra ibabena anao. Dia lasa ramatoa ny odina nakalamba dia hoy ramatoa mantsy an'ilay zaza teo am-pandriny, mekary amin'izay ao an-damosiko fa andehitsika. Niakatra ilay zaza nakao an-damosina nandeha nody. Ny tao an-tsain'ilay ramatoa dia izao, satria iny tena tia tsy maintsy manaraka anahy iny fa ho filahako kely aloha, tsy maintsy maka anahy aty amin'ny ray aman-dreniko iny. Tonga tany amin'ny ray aman-dreniny amin'izay ilay ramatoa dia hoy izy mantsy an'ilay zaza, ao ozy izy midiny etsy am-pandrina fa ao amin'ny dadabe sy bebe. Rehefa nampidinina ilay zaza mitodika izy, hay mbola le rangahy ty ihany nanaraka ty. Ozy ilay rangahy andao ody fa le zaza reriny ao an-trano ao. Tsy tahaka izany ny fatokina an'Andriamanitra ka zay tiantsika hitondrana an'Andriamanitra ny hitondrantsika azy, fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no mitondra ny fiainanao fa tsy ianao no mitondra an'Andriamanitra any amin'izay sitrako ny fonao sy ny sainao. Avela ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy sitrapo. Zany ny olona matoky an'Andriamanitra ry havana. Fa ny olona manantena, ny olona resy lahatra ny fanafahan'Andriamanitra ry havana dia tsy mimenomenona. Eo amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 5:7 tsy mimenomenona. Ny menomenona ny jiosy satria tsy nahazo ny fitahian'Andriamanitra. Ny alina ny jentilisa sy ny jiosy, ny alina ny jentilisa ny jiosy satria ny heveriny reto jiosy reto fa nosiparany jentilisa ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary indrindra ihany koa nampangainy reto jentilisa ireto fa noho izy ireo mihitsy no natonga ny fitahian'Andriamanitra niala taminazy. Mila tsaroany rehetra nefa ry havana fa zay nomen'Andriamanitra dia manana zo izy hanala zany eo amin'ny tsirairay, ary manana fahafahana izy hanala an'izany eo amin'ny fiainany tsirairay, afaka alainy somatsara zay nomeny. Joba 2:20 ka hatramin'ny 1:20 dia milaza, raha nalainy Satana fanahy Joba ka very ny fanahy, very ny voninahiny, very ny fahasalamany, dia tsy nanome tsy ny velively, tsy nomenomenona tamin'Andriamanitra Joba. Ary voalaza zany nanao hoe nankasitraka an'Andriamanitra Joba, tsy mba nanonto Joba tamin'izany na no alain'Andriamanitra ary zany zavatra rehetra teo amin'izany. Ny ndramon Paoly ny teny avy eo amin'ny Joba 2:7 manao hoe iza no nanome azy aloha amaligny azy indray, iza no nanome azy aloha amaligny azy indray. Zany hoe milaza zany hoe iza no nanome an'Andriamanitra mialoha ka natonga azy hanome, iza no nanome an'Andriamanitra ka mahatonga azy hamaly zany nomeny zany.
fa ny tsara ho fantatra ny tsirairay ry havana dia izao. Tsy Andriamanitra ny nomena fa Andriamanitra dia mpanome. Ary Andriamanitra tsy mpitrosana manatrosa amin'izaniza fa isika olombelona, isika zanak'olombelona no manatrosa amin'Andriamanitra. Ka tsy tokony hanery an'Andriamanitra isika amin'izay mety ho valim-bavaka ataontsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika, satria tsy hananantsika ninninina izy. Ary zany no ilazany eto hoe aza nomenimenina satria tsy tokony menimenina amin'Andriamanitra isika rehefa mahatoky azy manantena ny fanafana. Andriamanitra manatrosa amintsika aza tsy manery atsika mba handoavantsika zany, fa manampy tambo mandrakariva izy, fa maika fa isika. Ry havana malala, matetika tsika rehefa ao anatin'ny ady sarotra dia menimenina, fa dia inona ry Andriamanitra ny ratsy nataoko ny dia avelanao isotro ny rano mangidy toy izao fa nahoana ny dia ampitondrainao 𝗥𝗥𝗠𝗜𝗔𝗏𝗏 koa, fa nahoana loatra Andriamanitra ny tena foy mimenomenina isika, mba nanao sitraponao ihany nandritry ny androm-piainako, kanefa dia fahoriana toy izao nampitondrainao fa ny olona manantena ny fanafahan'Andriamanitra, mahatoky ny fanafahan'Andriamanitra dia tsy nomenimenina fa mahay mankasitraka an'Andriamanitra ary mahay miteny tahaka an'i Jesosy Kristy, na dia niaritra ny fahoriana teo amin'ny hazo fijaliana azy izy nanao hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko. Tsika avy ao anatin'ny fahoriana iainantsika tena mateny an'Andriamanitra an'izany hoe aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko, tsy nomenimenina. Raha fehezina ry havana ny hafatra dia izao, andeha isika atoky an'Andriamanitra ninninna lalany hitondrany ny fiainantsika, fa tsy itsika andeha hitondra an'Andriamanitra any amin'ny sitraky ny fotsiny, ka tsy menomenina isika amin'izany lalana hitondran'Andriamanitra antsika izany, fa hankatohizantsika. Ka sahiteny manao hoe fa izy no nihavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no niazona azy, sady izy no anton'izany homem-boninahitra mandrakizay an'i Andriamanitra. Amen.